Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay afatsika manohy an'ity fandaharana lehibe ity indray sika amin'ity ora ity miarabanao izahay avy eto anivon'ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay, ary dia faly ihany koa mbola afaka hanohy an'ity fandaharana ity engane hotahiny avondrindry ianao sy ny ankonanao naizanaiza toerana misy ianao. Raha misy namanao tokony hijery an'ity fandaharana ity dia entano izy na mifampiatso vetivety amin'ny telefona fa azonao atao zany mba ahafahan'izy ireo mahafantatra izay zavatra tokony ho fantatra ihany koa, satria aleo mahita maso toy izay tantarain'olona ary zavatra lehibe izao zavatra izao. Andeha anohy anazava an'ireny fanazavana sy toro hevitra efa natsidika teto tao anatin'ny fandaharana tamin'ity herinandro ity ireny aho, satria mbola ilaitsika hatrany ny mandray toro hevitra araky ny famarinana hoentin'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay. Amin'izao zava-misy zao dia ilaina ny fijoroan'ny olo-marina rehetra manerana ny Madagasikara. Niza olona mitory ny anaran'ny avondrindra, niza olona mahafantatra ny anaran'ny avondrindra, dia ilaina ny fijoroan'ireny olona ireny ifona ho an'izao firenena malagasy izao araky ny teny voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko fafito eo amin'ny 4:12 manao hoe: raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako no avy aneritena ka ibebaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iay no any an-danitra aho ka amelanelony ary anasitrana ny taniny. Mila fanasitranana izao tany sy firenena misy atsika izao, satria raha mitoy izao dia tsy misy antenaina no avy ny taranaka fara mandemby. Eny fa na dia manao ny ezaka izay azo ny atao ara ny fitondram-panjakana manohana amin'ny lafiny rehetra ny vahoaka malagasy ankasitranana azy ireo zany, na dia miezaka ary izy ireo dia mety tsy hoampy ny vahoaka malagasy eran'ny firenena malagasy ny hoenti-manana eo ampelantanan'ny fitondram-panjakana. Raha mitoy ihany koa zao dia na ianao ao atokantrano io ara tsy afaka hiatrika ny asanao andavanandro intsony, ary dia tsy hisy ny fisondrotany fiainanao raha mitoy izao zava-misy izao. Ka ilaina mijoro ny olo marina rehetra eto Madagasikara amin'izao zava-misy izao, satria tadiditsika tsara rehefa andeha andrava ny tanànany Sodoma sy Gomora ny avo indrindra dia niresaka tamin'ny Abrahama izy, dia hoy Abrahama tamin'ny avo indrindra hoe: raha mahita olo marina 50 ao amin'ny tanànany Sodoma sy Gomora ve ianao, dia ho aringanao ny tanànany Sodoma sy Gomora. Fa hoy ny avo indrindra hoe: tsy aringako ny tanànany Sodoma sy Gomora raha misy olo marina 50 ao. Mbola niresaka ihany Abrahama, andeha atao hoe 70 ny ao, tsy aringako ihany koa raha mbola mahita 70 ao ozy ny mpamorona. Ny afaran'ny ady varitra dia tany amin'ny 10, fa tsy nahita olo marina 10 tao Sodoma sy Gomora ny avo indrindra. Mino fa mihoatra ny 50 ny olo marina mijoro amin'ny anaran'ny avo indrindra eto Madagasikara eto. Le famarinana tena resako eto dia ny fitazomana ny anaran'ny avo indrindra sy ny fitandremana ny didiny. Tsy hoe manana ny anaran'ny avo indrindra fotsiny ny olo marina, fa sady mitandrina ny didiny. Zany no tonga teny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko 4:12 andininy 2:12 manao hoe: indro faharetan'ny olo masina dia izay mitandrina ny didiny ny avo indrindra sy mitazona ny finoana ny mpamonjy. Ny atao hoe olo masina na olo marina
dia mitandrina ny didiny avy indrindra ary meno ny anaran'ny mpamonjy. Efa nazavaiko teto fa ny anaran'ny mpamonjy sy ny anaran'ny mpamorona dia iray ihany. Izany na tonga mpamonjy ny teny hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Izany na tonga azy ny teny ao amin'ny Jaona 5:7 hoe izaho dia tonga tamin'ny anaran'ny raiko. Zany ihany koa na tonga azy ny teny ao amin'ny Jaona 7:1 hoe tehirizo izy ireo amin'ilay anaranao izay nomenao ahy. Ny anaran'ny avo indrindra no nomeny hoentin'ny zanany de tonga tamin'ilay anaran'ny avo indrindra ny zanany rehefa tonga teto ambonin'ny tany. Ka ny anaran'ny avo indrindra no itehirizana ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay sy iarovana ny olona tsy hokasian'ny loza ary iarovana ny olona ihany koa tsy hokasian'ny arety mandringana. Ary izany anaran'ny avo indrindra izany no nahatonga ny zanak'Israely hiavaka tamin'ny firenena rehetra era zao tontolo zao, ka na de firenena kely vahoaka raha zanak'Israely dia naharesy firenena maro izay matanjaka noho izy, satria ny anaran'ny avo indrindra no tononona tao amin'ny zanak'Israely. Ny firenena rehetra kosa de samy mivavaka tamin'ny sampony avy, samy nanonona ny anaratsampony avy ary mandraka androany de mbola samy manonona an'ireo anaratsampony ireo ny firenena eran'izao tontolo izao. Fa ny vahoaka malagasy izay efa nazavaiko omaly hoe misy taranaka hebreo maro amin'ny vahoaka malagasy de tsy maintsy manonona ny anaran'ny avo indrindra, ka izy ireny no entaniko hoe mila mijoro ny olo-marina eto Madagasikara ifona ho an'izao firenena malagasy izao, fa mila an'izany izao zava-misy izao. Zao no teny voasoratra ato amin'ny Ezekiela 2:20 andeha ovakitsika. Ezekiela 2:20 andininy 7. Zao no voasoratra eo: ary nitady olona teo aminy aho anao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatriako ifona ho an'ny tany mba tsy andravako azy, kanjo tsy nahita ko dia aidiko eo amin'ny fatezerako, ny afo ny fatezerako no andaniako azy. Ny avo indrindra dia mitady olo marina eo amin'ny firenena anankiray mba hijoro eo amin'ny banga. Ina no antony hijoroan'ilay olo marina eo amin'ny banga? Ifona ho an'ny tany, satria nanota ny tany. Inavo ny fahotan'ilay tany, na ny fahotan'ilay firenena, na ny fahotan'ny vahoaka eo amin'ilay firenena. Andevakiko eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 ao no mamaly an'izay fanontaniana izay. Ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina, tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsy fitovian'ny maloto sy ny madio, ary mitapy maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsy ratsiraina ao aminy aho. 7:20 toy ny ambody mamiravira aza ny lehibeany ao aminy, ka mandatsa-dra sy mahafaty aina ary mahazo arena amin'ny tsirariny, ary ny mpaminany mandalitra azy amin'ny feta tsy madity, ka mahita zavapoana sy mamina ny lainga. Izany ny fahotana nisy tao amin'ilay firenena anankiray izay nampiarany avo indrindra ny fahatezerany. Ny mpisorona dia nandika ny lalànany avo indrindra, nandoto ny zavatra masina, tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina ny mpisorona, ary tsy mampiseho ny tsy fitovian'ny maloto sy ny madio, ary de mitapy maso tsy hijery ny sabata ny mpisorona. Mpitondra fivavahana zany mpisorona zany. Mpisorona no filaza mpitondra fivavahana ao anatin'ny baiboly, fa ny asan'ny mpisorona dia mampiana-dalàna, mpampiana-dalàna tao amin'ny firenenany Israely ny mpisorona, sady manandratra vavaka ho an'ny vahoaka iray manontolo. Ireo mpitondra fivavahana ireo izany mitana ny andraikitry ny mpisorona izany. Voalaza ny avo indrindra fa mandika ny lalàna ny mpisorona, tsy manavaka ny maloto sy ny madio ny mpisorona, mitapy maso tsy hijery ny sabata ny mpisorona. Izany eny no zavatra ataon'ny mpitondra fivavahana maro eto Madagasikara eto eny, fa na de efa miatra ambiakoditra ary zao zavatra manjo zao, de mbola izany ihany no zavatra misy. Kanefa ny izany zavatra nataon'ireo mpisorona ireo zany mihitsiny no nahatonga ny avo indrindra ho tezitra, ka nampisy fahatezerana mirehitra teo amin'ilay firenena.
akoatra ny zavatra nataon'ny mpisorona dia nisy ihany koa ny nataon'ny lehibe na ny mpitondra tao amin'ny firenena anankiray voalaza eto amin'ity Ezekela ity eo amin'ny 17:20 toy ny ambody mamiravira aza ny lehibeany ao aminy ka mandatsadra sy mahafaty aina ary mahazo arena amin'ny tsy marina. Izany daholo ny zavatra nisy teto Madagasikara teto. Firifiry moa ny vahoaka majinika maty noho ny zavatra nataon'ny lehibe sy ny mpanao politika sy ny karazana eto amin'ny firenena. Firifiry no nitaraina very-tany, very fananana, voambaka manoloana ny manam-pahaizana sy ireo mpitondra eto amin'ny firenena izay ny fandimby. Firifiry izy ireny, maso miara-mahita, sofina niaraka nandre ny an'ny vahoaka malagasy fa tsy hoe manaratsy akory Frère Bel amin'izao zava-misy izao, fa maka lesona mba anarenana ny lesoka satria zavatra iarahana mama izao misy eto amin'ny firenena izao. Hoy ny fanontaniana petrako teo hoe fa inona ny fahadisonina tao amin'ity firenena izay nahatezitra ny avindrindra ity dia ny valina izay novakina izay, ny mpaminany na ny mpisorona na ny mpitondra fivavahana de mandika ny lalàna, manitsakitsaka ny sabata, tsy manavaka ny maloto sy ny madio. Izany nataon'ny mpaminany sy ny mpitondra fivavahana mbola ataony mandraka androany. Tsy rara iny zany sabata zany na te voalaza amin'ny Hebreo 4:7 sy ny 11 ara hoe mbola misy ny sabata fitsaharana ho an'ny olony avindrindra, fa izay miditra amin'izany fitsarana zany de mitsahatra tahaka ny mpamorona tamin'ny asa izay nataony ihany koa, ka aoka isika azo tohiditra amin'izany fitsarana zany. Voasoratra amin'ny Hebreo 4:7-11 zany. Ary hitany mason'izay mamaky baiboly nefa dia tsy mitsahatra amin'izany sabata izany ny mpisorona na mpitondra fivavahana. Tsy avahany ihany koa ireo efa navahan'ny avindrindra sy nolazainy hoe avao ny biby maloto sy ny biby madio, ary aza mametaveta ny fanahinareo amin'izay biby maloto ianareo fa firenena voatokana ho ay ianareo. Tsy avahan'ny mpisorona sy mpitondra fivavahana zany, fa lazainy fa madio avokoa ny zavatra rehetra, dia eo ambany fahasoavana hony dia madio avokoa ny zavatra rehetra. Izany zavatra nataon'ny mpisorona izany dia nahatonga fahatezerina teo amin'ny firenena ary nisy fiantraikany tany amin'ny vahoaka majinika izany zavatra nataony izany. Tahaka izany ihany koa no nataon'ny lehibe na ny mpitondra tao amin'ilay firenena izay voalaza ao amin'io teny voasoratra novakina teo io, mandatsadra sy mahafaty aina ary mahazo arena amin'ny tsirariny. Marobe ireo mpanao politika izay ny tombo arena ny sondrotra fahari-piainana hatramin'ny nanaovan'ny politika ary edivana mihitsy ny seza satria eo no ahafahana manondrotra ny fahari-piainana, samy manova ny lalaka-lehany raha te ho sitrana sy te ho afaka amin'ny loza izao firenena malagasy izao, fa mangetaeta fanasitranana sy fanafahana ny vahoaka malagasy tsirairay. Ary mino aho fa mankasitraka n'izany ihany koa ianao ao atokantranao. Torevitra ny anay avy eto anivo ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay, andeha hiaraka ientana iantso sy anonona anio anaran'ny avindrindra io fa tsy misy anarana hafa azahoana famonjena akoatran'io. Raha mandoa alika ianao ka tsy io no anarana andolianao sy ivavahanao, dia ametraka fanontaniana aminao hoe misy firy moa ny anarana nomena ho antsoina sotononona mba azahoantsika famonjena. Misy maro be ve? Fa ny teny voasoratra hitanay ato amin'ny fikambanana ary engany eo hitanao ihany koa izany teny voasoratra izany dia manambara tsara fa tsy misy anarana hafa nomena ny olona azahoana famonjena. Ary voalaza ao amin'ny Jaona 4:4-20 tapany farany hoe avy ao amin'ny jiosy ny famonjena. Io anarana io izany anarana avy tao amin'ny jiosy, avy tao amin'ny Hebreo zany. Io no toriny ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay. Io no andoliana sy iankohofana sy ivavahana ny avindrindra manoloana n'izao zava-misy zao, dia mitady olo marina hijoro eo amin'ny banga hifona ho an'ny tany, hifona ho an'ny firenena malagasy iray manontolo, manomboka any amin'ny mpitondra fanjakana ka hatrany amin'ny vahoaka tsirairay dia ilaina hifonana avokoa, satria maro amin'izy ireo no nandika ny didin'ny avindrindra, maro amin'izy ireo no nanitsakitsaka ny sabata, maro amin'izy ireo
no nihinana an'ireo zava-padina na ireo biby maloto izay nandoto ny fanahany ireo a ifona ho an'izao vahoaka malagasy sy izao firenena izao a ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ary mitaona sy miantso ny olona rehetra izay mahafantatra an'io anarana io mba hifona ho an'izao firenena malagasy izao a mba azahoany malagasy fanasitranana ka ho tanteraka lay teny ao amin'ny tantara faharotoko fafitandiny faefatra amby folo manao hoe raha ny oloko izay nantsona tamin'ny anarako no avy aneritena ka hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny taniny ny tanjontsika rehetra manomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny vahoaka malagasy dia ny asitrana ny tany sy ny firenena misy atsika ary ny adana ny vahoaka malagasy tsirairay averiko hatrany fa io no anarana tokony ho andolianao rehefa hoaka malagasy izay manaraka nyty fandaharina ity ary irinay ho tonga sy ho tafita any amin'ireo mpitondra fanjakana sy mpitondra fiangonana isanambaratonga any a izany anaran'ny mpamorona toriny ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay izany izay no azo ampitaina androany amin'ny herinandro a dia hotohizana ny fanjavana sy ny fanaporofoina n'ilay anarany bibity izay hoentin'ny franc-maçon sy illuminati a satria tokony ho izay no nazavaiko tamin'ity herinandro ity kanefa manoloana ny zavamisy a dia ny ova kely aloha ny fanjavana fa mametoky atsika aho fa amin'ny herinandro a dia hotohizana ny fanisana ny anarany bibity izay manome 666 izay mariako tsara fa efa iankofan'ny olona rehetra eran'izao tontolo zao ary ianao mijery ana eto amin'ity fandaharina ity a dia anisany efa mandray an'izany mariky ny anarany bibity izany saingy tsy nahafantatra ianao satria voafitaka ny olona voafitaka ilay fananamitaka an'izao tontolo zao izay ny fandarin'androany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaran'ny bibity izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny genesisy toko fahaenina fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompon'andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay